ty aho ranjaka volana ray mpanompo tsy mahasoa fa zay tokony ho nataoko ihany no nataoko. Ampitomboin'Andriamanitra aminareo iavana ny famondram-po sy ny fahasoavana ao amin'i Jesosy Kristy azona mandray zao hafatra avy amin'Andriamanitsika izao. Mandray roa lafiny dia hoe mahatoky amin'ny asany iny mino fa indrindra koa tena ibanjinatsika sahady todika makany minday fankarazana hoe Jesosy Kristy no tompoko sy Andriamanitra mamara an'izany sika amin'ity volan'ity herinandro roa sisa dia tonga ao sika dia mety raha ifampahery amin'izany sika mianakavy ahafahantsika manome voninahitra an'Andriamanitra. Ny Hebreo toko fahatelo no naharesy lahatra iangana na dia tena miteny trano izy azy fonena masina hoy ny voalazan'ny Exodosy ny lioka raha teo tena mampiana ny tompoan'izany hoe mpanofo mahatoko zany fa ity Hebreo toko fahatelo ity no afaka manday roa arak'izany raisitsika hoe koa amin'izany ry rahalahy masina piombona ny fiantsona avy any an-danitra evero ny apôstôly sy mpisorona be zay eketsika dia Jesosy. Noho izany ry rahalahy masina ianao zany rahalahy masina tindroiny zany aoka mba ho tafabaka sy tafapetraka ny ampotsika any zany maha rahalahy masina tsika zany hoe voatokana ho an'Andriamanitra manoka tena ho an'Andriamanitra vonina nompo ho an'Andriamanitra aoko masina ianareo satria masina ao i Jehovah tompony maro. Rehefa mba hipetrapetraka maka toerana kely ianao mieritreritra zany nanamasina an'Andriamanitra anao zany dia vakio isany atoko voalohany am'izay tsy tiavan'Andriamanitra ny atsika rasanantsika tsy mahatahiry zany fahamasinana nomeny antsika zany sika any an-trano anao makin'io fa tsy ho voavakytsika an'io mba ahafana manohy ny fiara-mianatra zara teo efa tena fehy ny fotoana amin'ny sivy latsaka folo zao tsy maintsy mijanona ao amin'ny folo amin'ny folo latsaka diso zany mankaranareo lasady nombay zany amin'ny sivy latsaka folo zao ry rahalahy masina piombona n'ilay fiantsona avy any an-danitra everikely ny asarobidiny zany fiantsona avy any an-danitra tsy olombelona ny antsoanao tsy président de république tsy premier ministre tsy président fokotany tsy olombelona ny antsoanao fa avy any an-danitra zany maharahalahy masina atsika izany ka mahevelo zany nataon'Andriamanitra ao atsika zany tahaka nefa nataony Jesosy lay apôstôly sady mpisorona be natoko tao amin'ny tranon'Andriamanitra raha hianatra zany raha katahaka zany Jesosy no lay natahaka araka voalazan'ny Hebreo toko faharoambin'ny folo raha teo hoe mijery an Jesosy tompo sy fanefa ny fa tsy mijery andrakoto sy rahabe anao dia vilalana any ianao. Evero zany fiantsona avy any an-danitra nataon'Andriamanitra taminao mba hakanany ianao olona masina mitondra ny anaran'ilay Andriamanitra masina any amin'izay resaka amin'izay asa amin'izay atao rehetra mba noiza voninahitra io Andriamanitra masina ny antsoantsika io. Faharoa zay tsy maintsy singanina eto amin'izao teny vakitsika zao dia hoe fa isika no tranon'Andriamanitra na tsy hoe isika fiantsona avy any an-danitra aoka ho mahatoky amaha tranon'Andriamanitra atsika sika
io zany a tokony manontanytena tsirairay hoe izy moa no monina ao anatiko ao fa nahina moa no ao anatiko ao dia zay no baiko anao zay no anome asa ao ataonao fa zay tokoinao ihany no ankatoavinao tramin'Andriamanitra isika rehefa hamaky ny Romana toko favalo nareo ary fanahy ilay nanangana an' Jesosy Kristy no toetra ao anatinareo fa hoazy raha misy olona tsy manana ny fanahany Kristy dia tsy azy izy fa rehefa tsany Kristy ianao dia any hafa zany dia ianao zany mamantatra ianao mifidy anotenao an'izy ianao fa ahafahanao manompo zany Andriamanitra zany hoe ho mahatoky amin'ny asa zay mpanaovy mitompo ianao ianao dia manao safidy tahaka zany tranon'Andriamanitra isika dia ao amin'izany tranon'Andriamanitra atsika zany no ampianariny ny hebreo atsika hoe aokisika hitahiry le fahasahina hijoro vaovambelo zany Andriamanitra monina ao anatsika eo zany ilana fahasahina ny mijoro vaovambelony to ilana fahatapa-kevitra saroko ny tenin'izy mivady nanatona dia miresaka tany komity dia tonga tany an-tany dia miresaka rehefa avy teo antaniny olona telefoniny olona sao hoe mivady tenin'izy mivady tsy olona fa Andriamanitra nandresy lahatra anay anotra ny trano ho andray mandreny dia atsotra i tapa-kevitra amin'izany zay mafy be nefa azo lazainao hoe ataky ataon'ny olona lay nanarako ny olona teto amin'ny telefona hoe aza miantso ay za tsy natsiny tokoa ary tsy miantso tokoa fa miafy ny reo tompotrano reo tompotanàna reo reo komity reo za ihany tsy natsiny satria zany teny aza miantso dia za tsy natsiny fa ireo tena atake dia tompopary fa mila miazo mitahiry lay fahasahiana ho an'ny tompo fa tsy hoe romboiny olona viatsy ay vedy manaraka makany itenenany hoe zany ohatra dia iny manaraka dia iafaranao tsy eto ambony tany sy ny tongotrao ary ny ataonao koa zany le lelako no aleanao mitonkiry tay zany nalarany tsano tompo dia ianao zany makany satria anao misafidy lanan-dratsy fa mijoro ianao aoka ho mahatoky ianao amin'izay netson'Andriamanitra anao avy any an-danitra mba ho tombona amin'izany fiatsono zany sika ary miara-mijoro vaovambelo zany fiatson'Andriamanitra atsika ao amin'i Jesosy Kristy zany zay raha fitiny ny ahafahana miatrika ahafahana manofo hoentina miazakazaka amin'izao efa ataontsika hoe raha nanao kosa zany tsika zao dernière ligne droite ho avy eo ny sur la bataille ny 29 dia miara-makarazan'Andriamanitra isika dia hitako any amin'ny programme-ny fampivavahana any hoe raisy président comité la clé dia atolony any président ny fisotenan'ny bureau de fiangonana dia atolotry ny sotenan'ny bureau de fiangonana ho an'ny président synodaly dia atolotry ny président synodaly ho an'ny président ny FJKM dia raisy ny président ny FJKM dia atolony ho an'izy tsy ho an'ny damamy tsy mahajoro ianao dia tsy sayan'olotry zany ary matoky aho fa mahatahiry ilay fahasahina efa nataon'ny fanan'Andriamanitra ao anatinao ianao iarahantsika mijoro dia ho tonga ho mahatoky amin'izany fanantson'Andriamanitra atsika zany sika ny hoe mahatoky dia atao miteny mitsotraka hoe tsy mivadika tonga zay tamin'ny octobre 91 dia
ndraisy ny fiangonana tamin'ny 94 dia miara-miasa anatriny 5 taona tsy mivarotra ianareo miara-manosy tonga ty amin'ny 5 taona mankalaza an'Andriamanitra isika dia mba hitokinako ianareo tsy varotra hatramin'ny farany raha amin'izao vanim-potoana zao amin'le fiteniny anankiray ao amin'ny fiangonana zay hoe sika ny mahazo tombony hoy izy izany isika io dia dekona ankehity ty anatin'ity mandat ty mba ataovy mahavisatany zao mifona hoe ke zany hoe nareo zany zao no manatitra mandray anjara mahafantatra miaina zany fa 5 taona zany tsy indroveriny zany fa ianareo ihany keo mbola iaina ny fahadimapolo am'zato taona ny fiangonana sao dia tsy fantasareo zany ty mandaty no iaina lefa 5 am'zato taona ny fiangonana ary raha samy velonaina sitrapon'Andriamanitra tapotra zany le mandat anankiray misy atsika mbola reconduit anao le mandat manaraka ao dia anao no mbola iaina ny retrety ny paster miretarety izy am'zany tsy fantatra tsy no mazaka tongotra samanita fa ianao mbola nafitra zany kio amin'izay hitantanan'Andriamanitra ny fiainany fiangonana no ianao tsy mivadika hatramin'ny farany enga hoteriziny fanan'Andriamanitra enga hoterizin'Andriamanitra dia homarina aminao koa zany hoe eritreritry am'zany hoe mahatoky amin'ny asany amen